antoko tima miady amin'ny covid-19 efa manomboka ny fizarana ireo fitaovana fanasana tanana. Toby fiantsonana vonjimaiky mahery ny 3 arivo ireo olona nanainga androany tena androra kely. Toby fiantsonana fahasankarana mihetsika eny an-toerana ireo mpandeha sasany. Magnano mbola tsara tsika jiaby zay manaraka ny fahitalavitra MBS amin'ity matonaly ity amin'izao robia fahavalo ny volana Aprily taona 2022 izao. Tonga soa ato amin'ny fotoagna ny vaovao manasanao ampanajagna anaraka izany hatramin'ny farany. Araka nefa mahazatra antsika dia misy ny tatitra ny amin'ny fivoaran'ny valanaretina coronavirus eto Madagasikara. Araka ny tatitra izay nataon'ny profesora Volontina Anta Marie Daniel androany dia tafiakatra 370 ny isan'ireo olona mitondra ny tsimikaretina coronavirus nanomboka tamin'ny volana Martsa ka hatramin'ny androany. Ny 220 amin'ireo no ahiditra hopitaly, ny raiky no tena atahorana ny fahasalamany raha toka efa ahitana fiatsarany kosa na efa manomboka ho janga ny 110 ambiny. Fa lafim-baovao ara-politika anisan'ny mbola tsy afaka ambavan'ny maro ny mahakasika n'ilay fandaharana manokana izay niarahana tamin'ny filohan'ny TIM sy ny RMDM tamin'ny tinainy loso teo iny. Nagnano fanadihadiana manodidina an'izay indrindra i Miradora Benjamina tamin'ny androany. Horantsika ny andindiny izay. Nandrasan'ny maro ny fandaharana manokana izay niarahana tamin'ny filohan'ny RMDM sady filohan'ny antoko TIM Marc Ravalomanana ny alatsinainy lasa teo. Niteraka buzz teto amin'ny tambazotra mihitsy iny fandaharana izay nandeha tamin'ny Real TV sy ny MBS TV iny. Indrindra moa nandeha tao aoriana ny lahateny nataon'ny filohan'ny Repoblika ny alahady alina. Ady amin'ny coronavirus ny tena nifantohan'ny lahadinika izay naharitra ora iray sy 30 minitra saingy nolalovan'ireo mpanao gazety ireo teboka mahaliana ny olona amin'ny lafiny ara-politika. Ny vahiny moa dia nisongadina ny famaliana tsotra, mivantana tsy miolakolaka. Nanamarika ny rehetra ny valim-panontaniana izay napetraka Gasikara, miresaka indrindra ny fanagadrana ny olona tsy mitovy hevitra amin'ny fitondrana. Gaga manko maheno anao miteny an'izany raha nisy antsonga nanakaja olona zany filoha Ravalomanana zany tany amin'ny fotoanandro ny tantana amin'ny firenena ny olona ratsiraka ihany konge nijenao dia mato filoha Ravalomanana rehefa nahazo ny fahefany ianao ny taona 2022 gaga androany to mamelesona indray ianao ny amin'ny tsy tokony hanagajana ny mpanohatra nefa ianao ihany koa anisany mba ataontsika hoe nanentsika ny olona ratsiraka tamin'izany fotoana izay efa valy politika anao tamin'ny fitantananao ny firenena tamin'ny mandat voalohany. Vitanao eny tompoko tsarovitsara ho teniko zao ny olona tena mahay indrindra mahay rectifie ny tenany. Ny olona tena mahay indrindra dia raha nisy zany taloha za dia samy laza mihitsy hoe nisy ministra tao nisy tompon'andraikitra tao nisy olona tamin'ireny gadrain'ireny niresaka tamiko hay ve ohatran'izany fandehany ozy. Fa amin'izao fotoana zao samy laza hoe ny olona tena mahay indrindra mahay mirectifie izay ny ilaina ny expérience mirectifie izay erreur nataony. Matsaro zany ianao aloha fa erreur zany nataonao tamin'izany. Zany hoe erreur dia erreur zany izy. Olona mahay mifandray amin'ny mpanao gazety ny filoha Marc Ravalomanana. Profon'izany ny fandaharana manokana iny. Enoy aneny fomba famaliny reto fanontaniany Gasikara feno sosy dia mondra andrenay voreto. Ny mpanohitra izay mieritreritra zao fa tsy manana olona mpanaraka izay. Tamin'ny fifidianana ngeka raha voalohany nareo zay faharoa mba tsy atao hoe voalohany keo. Fa tsy marina zany. Hitanao zany. Dia ito nareo mpanao gazety reto mahay mametaka fanontaniana sy ihany. Fa apetrao daholo fanontaniana sarotra rehetra fa voavaliko daholo amaly azy. Zao aloha nareo mpanao gazety ny olona tena manahirana indrindra satria indraindray nareo namana indraindray nareo tsy namana. Dia ny mpanao politika samy miatrika mpanao gazety ny tena mpanao politika fa ny olona matahotra mpanao gazety tena fadiranovanao indrindra. Iny indray zao nanontany anao avy eo, iny indray zao nanontany lanao avy eo satria nahoana tsy mazava tsy transparent izy. Koa zany hoe manohana izy nareo manohana daholo fantatro izy any ambadimbadiany fa nitahotra mibetsaka. Dia izay ny tokony atao izy hoe tokony faresen-dahatra ilay olona mihitsy rehefa ianao manao zavatra tsara marina sy tena mendrika tsara mahainao anao
dia afaka mamaly an'izy tsara zay misy ianao zay za tsy matatra mpanao gazety mihitsy misy mpanao gazety tsy nanona taloha zao zay miaraka amiko faly mahita azy dia milaza ny zavatra misy izy mpanao gazety zany a izy tsy malala afa-tsy ny zandray hoe malala afa-tsy le zavatra mpanaovina azy fa mpanao gazety ko mbola misy kio amboniny ao dia miloza dia zao samynareo mpanao gazety ihany ny fampialina ratsy eo mpanao gazety ko ny sasany mamelony sasany azo averina zany fa tsy misy natao hoe liberté d'expression hoe am'izao fotoana zao filora valomana za aloha dia zao le liberté d'expression zany raha mahita zao nareo any amin'ny any frantsa any amin'ny président Macron hopainy olona mihitsy izy sana ino le zay lafa maty velona indray aty eny ko mihitsy zany hoe amaly zay président fa dia tena olona tsy mety mihitsy ataony sasany azy anyteny an'izany nareo fa iseho ady ava zay hitany hoe velona dia zany ny tsara tena eo mankasitraka tompoko dia tena misatonareo menada amin'ny fanontaniana zay petrapetraka misy fanontaniana hafahafa ihany fa valiko hafahafa koa ny ady amin'ny coronavirus moa no tena nibahana nandritra ity resadresaka ity nandritra izany dia niantso mivantana ny tompona andraikitra ny filomarikaravalomanana ary tena misy mihainy tokoa ny filomarikaravalomanana hoy izy hoe pasevo miteny reo e ay zao ministre ny santé re olona izy ngeny tena tompona andraikitra voalohany mity raha ty mba mitenena anao rangaha sy na rangaha mba mitenena anao rangaha marina mahafinaritra mahita anao mba miteny mba mitenena ianao dia fantatra hoe zao santé fahasalamana ty satria état d'urgence sanitaire izy ty fa tsy état d'urgence mpanao communication zany hoe tokony ministre ministre ny fahasalamana foana zany avy amin'ny communication lasa nitabataba managatra ny sasany ary nefa ny ampitson'iny ny talata 7 aprily dia niditra mivantana tamin'ny fandarana miara-manonja tokoa ny ministra ny fahasalamana ohatra izany koa ireo momba ny bidon jaune soa fianatra vadeny paritaka amin'ny bidon jaune pompy misy soratra hoe dans TGV asa vadidrano tsy fanakonana ny ady amin'ny covid firenena iraisany Madagasikara ary tsy isy olona avidy aina ny fiaraha-mientana sy ny fiaraha-miombina amin'ny situation exceptionnelle toy izao dia tsy maintsy manao formulation na stratégie isika na mamorona paikady hidivana amin'izy io dia firinitsika ao ao anatin'ilay stratégie zavatra telo efatra voalohany indrindra aloha mangarahara azonao faharoa communication zavatra misy fahatelo ny objectif na ny tanjona tratrarany ary ny fahefatra solidarité azonao tsara iny dia apetraka tsy zany zay formulation zay hoe ty zany reo stratégie reo reto aby zavatra tratrarantsika dia lazainy amin'ny olona communiquena le olona hoe zao ny communication alefa aminareo misy an'ity otrikaretina tsy hita maso ty zay mampidodoy ary arety mandingana noho zany mampitandrana anareo zay nitanjotsika dia erovana ny ainareo ary nefa koa nareo tsy maintsy mandray anjara tsy maintsy tena resy lahatra mihitsy amin'le izy nitanjotsika mba tena tsy hitondra fahafatesana maro ato amin'ny firenentsika izy ty dia amin'izay tapa-kevitra mifanaraka tolo ny resatra rehetra ianareo atoko politika ianareo chef d'institution ianareo reo ampy ny ndraikitrareo zay le atao hoe QBM quantité fa business méthode misy méthode io business méthode QBM quantifiena daholo zany le olona hoe retina isan'le olona dia amenazy daholo liste ny zavatra rehetra ataony so ngizy io samy mandeha fotsiny zay amenazy za zao raha ohatra hoe mizara bidon izy bidon itsy mba mampiseho an'le olona modèle fotsiny reny dia za zay manao an'le communication tsy maintsy mampiseho ohatra aloha mampiseho ohatra tsara mihitsy a fantatra zao fa niantso ao mihitsy hoe ho avy any fa za tsy afaka manao ohatra hoe efa confinement dia ato trano zay dia tena zay strict amin'le discipline zay dia vita zay vao milasa manao an'le tasy manao an'le responsabilité hoe reto zany ny zavatra ataontsika ao anatin'ny 10 andro 4 andro amin'izao confinement zao dia eo amin'izay tsika manao an'le plan d'action manao an'le plan d'action tsika milaza hoe nanahoana nataonao io dia mondra nety any tsara naraka tsara ataony ilo tsisy atao orana fa misy tsampika ely ery nahoana nataonao gasikara voapitako tsara ny afatra satria hoe tena manao an'le confinement dia oka tsisy vaoboaka nareo zao ny afatra vita zay dia isitsika olona manara-maso ty ambadika aty ohatra zao ny OMS zay ny atao hoe monotorine manara-maso hoe tena nanao kototra ny Madagasikara zay le monotorine zay tena important manao feedback makany amin'le olona nanao an'le paikady vita zay io tsika nahitana hoe voafena tsy voafea io tsy misy idirany tombontsoa ambadika na ambadika politika satria fahavalo iray no iraisana dia ny coronavirus
Izay ny momban'iny fa lafim-baovao hafa araka ny voaray androany dia tsy afaka nanatanteraka ny alarobia masina ny mpitandrina Rakotondrasoa Arjona avy amin'ny FJKM Ankadidramamy androany. Voaantso eny amin'ny police administratif urbaine ny pasteur Rakotondrasoa Arjona amaray alakamisy noho ny fitoriana izay napetraka taminy. Fa lafim-baovao hafa kosa indray toy ny raharaha fanagadrana ny Arfina Elso dia nisy ny fangatahana fahafahana vonjimaika izay nataony mpisolo vava azy hatramin'ny omaly. Mbola any amponja ity mpanao gazety ity amin'izao fotoana aiza ho aiza ary nivaliny izay fangatahana fahafahana vonjimaika ho an'ny Arfina izay nanangona ny vaovao i Jessica Miray sy Andra Rakotomalala. Efa nisy ireo fanambarana maro lafy avy amin'ireo fikambanan'ny mpanao gazety, toy ny fikambanan'ny vehivavy mpanao gazety, ny Union de la Presse francophone, indrindra fa fandavana vonjimaika izao hatrany aloha ny valiny. Miandry ny fitsarana azy any amponja aloha izany ity renim-pianakaviana 12 taona ity. Asa hoe raha oviana izany dadi-pitsarana mbola miankina amin'ny fanjakana ihany koa. Antenaina fa ibitsika ao amin'ireo mpitondra antsika ny fanahy masina ka hanolo-tsaina azy ireo anankifa milana. Tsy nasiany fanjakana vidiny ranomanany sy ny fitalaony. Ziry izy hitazona ity renim-pianakaviana manao teny ity any amponja. Ny eloka anenjana azy dia fivoahana lahatsoratra iray tamina trano tory fa manentana ny olona ankahala ny filoam-pirenena. Na efa nandaha izany azy i Arfina fa tsy izy no tompona andraikitra amin'ny site web io dia tsy nohenony izany. Fa diranovana ireo zanany izay efa kamboty iray no mbola kamboty velondreny ihany koa satria ny reny izay tokony hikarakara amin'izao vanim-potoana mahavaivay izao any amponja. Mahazanaka aloha dia tena tohana dia tohana tokoa fonay. Eno an'ny fandavana ny LP an'ny mamanay. Satria raha ny sarja izay tena hiampanganana azy dia tsy hitako raha ataoko hoe namono olona angambany izay presque hoe tonga dia tratrany MD fa ataoko hoe tena tsy hitako dia ny kivy amin'ny ataon'ny fanjakana indrindra amin'ny fanao ny tsaiko oppression atao amin'ny mahampanao gazety anazy ny any fanantenana dia mametraka ny fahendren'ny eo am-pitsarana. Ataoko fa olombelona manana fo zareo olona manana reny ary olona manam-panahy ka dia apetraka eo am-pelatananareo re. Ataoko hoe aza atao resaka politika intsony angamba ny hitazomana anazy fa raiso amin'ny mahampanao gazety amin'ny maha-olon-tsotra amin'ny maha-olom-pirenena malagasy anazy no andraisanareo fanapa-kevitra amin'ny raharaha hanenjehana anazy io. Efa nanao izay ho afany ihany koa ireo mpisolo vava fa dia izao tsy izao hatrany alohan'ny valiny. Io zany komenety président république sy olona mpitory sy fantatry hoe mpitoetra amin'izao ka amin'izay fotoana izay zany dia viteo fahamalina fa ty raha matoa hoe raha-matoa manano-tena manandanaka anakoro izay tsy ay amin'izao fotoana izao zakely kontazay dodory tsy fantatra inona tsara ny tejavy le fanjakana kanefa na izany na tsy zany izay mino satria nangataka zany tamin'ny mpanao gazety sasafantany hoe andaotsika anao conférence hoy zao hoe na anao point de presse ho any vahoaka ray manontolo afatara hoe inona tsara ty raha satria sy rary raha ohatra hoe ohatra tsy verivady manano tena fisimbana tahaka an'izao ka hitatsika eo fandeha zay zavatra ihany fa anapaka zay zavatra io zany le olona zay hoe vedeko fa tokony miaraka aminay fa nefa na izany zany dia ametraka anay zay napitso izay avokany zany fangatana fahafahana vonjimaika anay any amin'ny fisaranaka ka tsika eo.
Nilaza ny heviny manoloana n'izao raharahan'ny arifina izao ihany koa ny solombavambahoaka ny Madagasikara voafito amin'ny boriboritany fahadimy ary naneo 4 ho an'ny fitondram-panjakana mba miantso fitoniana sy firaisan-kina amin'izao zava-misy iaina ny Madagasikara izao. Ny andindin'izay eo amin'ny sary ny Manora Andriamalala. Anisan'ireo tsy nisaraka tamin'ny mpanao gazety ny solombavambahoaka Fmbololona nandritra ny fanenjehana ny arifina gazety ny Vaovao eny fa tonga hatreny an-tanimora mihitsy azy izy sankina tamin'ny gazety tamin'ny sabotsy lasa teo iny. Nomelohan'ny ity solombavambahoaka ny Madagasikara voafito boriboritany fahadimy ity ny fihetsiky ny fitondrana izay mbola minimanenjika ireo tsy mitovy hevitra aminy ao anatin'izao ady mafy hatrehan'ny rehetra izao. Ny any amin'ny fikambanana iraisam-pirenena toy ny Amnesty International, ny fikambanana ny vehivavy mpanao miady conseil ho an'ny défense ny démocratie sy ny état de droit dia ny fikambanana ireny manao hoe tsy fotoanany zao. Tsy fotoana zao satria ny vahaolana tokony ho tadiavina dia ny ahoana ny tsy partahany coronavirus ny covid-19 zany izay mety handripaka ain'olona maro. Any amin'ny fitondram-panjakana mangataka amoahana ireo mpanao gazety, ireo mpanao politika zay vao tazomina ponjavonjy maika tsy ely zay ny tao anivon'ny fitondrana tsy fotoana izao anaovana fifanenjehana ara-politika amin'ireo tsy mitovy hevitra. Gaga nefa dia ny mpanao gazety sy ny mpanao politika vao ataoko hoe andro vitsivitsy zay indrindra no hitakina ankehitriny ny amoahana tsy misy atakandro andreo olona ireo afahatsika miara-miady sy mba hisiny ny fitoniana andresentsika fa fahavalo iraisana aloha dia ny covid-19 zay aretimandona mety handripaka aina malagasy maro. Fa mandidina n'izay vaovao izay hatrany moa dia nagnano fanambarana ny hetsika roy androany tsy ekena ny fanagadrana tsy ara-dalàna mpanao gazety na inona firehany. Ny hetsiky ny firaisamonim-pirenena roy dia maneho etona ny tsy fankasitrahana manoloana ny fitazonana amponja Andramatoa Rahelsoa Arifina mpanao gazety sady talen'ny famoahana ny gazety Tranokala Valosoa noho ny loham-piaingana fitarihana fankahalana izay mety anankirotana ny filaminam-bahoaka etsy andaniny araka ny olafitry ny mpanao Rahelsoa velively no nanoratra tamin'ny Tranokala fa mpamono olona eo amin'ny fitantanana ny covid-19. Nanamarina izany mihitsy ilay olona tompon'andraikitra izay tompon'andraikitry ny Tranokala. Ny lalàna mifehy serasera 12 tsipika aotra 7 dia tsy manambara sazy mampigadra velively makasika izany araka ny voalaza ao amin'ny andalana amin'ny ny tsy famaizana no fototra ijoroan'ny ity fehezan-dalàna ity. Tsy midika fanafoanana ny fandokan-dalàna nefa izany fa ny fanoloana ny sazy fanagadrana amin'ny sazy vola aloha. Sazy arabola no ambarany ao amin'ny andininy fa 4 ny teny manafitoina na voambolana fanamavona nataona amina olona iray dia ompa no dikany. Ny fanevatevana natao amin'ny alalan'izany fomba izany no atao amina androm-panjakana na olona voatondro ao amin'ny andininy fa 2 amin'ny ity fehezan-dalàna ity dia iara ny fanasaziana ray tapitrisa ka hatramin'ny 2 tapitrisa ariary. Ny mpitondra ankehitriny no tompon'andraikitra amin'ny sy ny fanatanjalana mendrika ny famaritana ny hoe demokrasia. Fanitsakitsahana ankitsirano ny fahalalan'ny fanaovan-gazety sy ny fahalalana aneo hevitra izay fototra roa lehibe ijoroan'ny demokrasia io fanagadrana io. Ny hetsika roy dia manamafy ny fahambanina ny fanagadrana mpanao gazety manao ny asany amin'izao taona 2022 izao kanefa efa misy voarakitry ny lalàna tokony ampiarina. Fa ny lafim-baovao hafa dia andro fahatelo natao
ho an'ireo olona izay hamonjy ny toeram-ponenany any amin'ny faritra ny androany. Mbola maro anefa ireo mpandeha no tavela eny amin'ny toby fiantsonana fasan'ny karana amin'izao fotoana izao. Raha nidina nanao fanadihadiana teny an-toerana ny mpanao gazetinay tamin'ny folakandro teo. Ny andindin'izay no tateriny ny Zavandriamahefa sy Tahiriny ana. Izao hitantsika amin'ny sary izao dia mbola maro ireo olona taraiky eny amin'ny toby fiantsonana fasan'ny karana amin'izao. Raha ny lamina napetraka ny fitondram-panjakana dia hatramin'ny alakamisy 9 Aprily ny fehim-potoana farany ahafahan'izy ireo mamonjy ny faritra misy azy avy. Raha ny hita teo anaterana nefa dia misy tady ireo fiara no tsy navelana andeha intsony androany. Tapitra ozy izy zareo lera ahafahana mandeha zany dia tsy afaka mantsony nefa ny tôbilanay tompoko ao ambadika eo miandran'ireo voyageur eo. Rehefa nampidirina tao anatin'ilay tôbila zany ilay voyageur dia navoakandry zareo zany hoe efa tapitra ny lerana rehefa andana modinareo. Olona avy lavitra ary nandeha tongotra ireto olona ireto izao tonga eto amin'ny fasan'ny karana izao mba te hody any amin'ny faritra misy azy avy. Hatramin'izao anefa toa mbola taraiky sy miazoazo eto izy ireo. Tsy fantatra mazava moa no anton'izay fanakanana azy ireo izay. Manay mafy amin'ny ainy sy ny fahasalamany araka izany izy ireo ka manao antso avy amin'ny tompona andraikitra mahefa. Nefa ireo olondreo zany misy any Ambohidratrimo mody, misy any Sabotsina mehana. Eto amin'ny fasankarana nefa rahantsika malala zany fa fanjakan'ny baroa eto raha miandriandry arivariva eto zany reto voyageur reto dia manahirana be tompo. Voyageur zany zay voyageur zay dia ho any Betafo. Efa tamin'ny 5 sasany maraina zao zay tonga teto. Tonga ny tôbila teo amin'ny tamin'ny 1:20 Zao tsy haiko hoe efa amin'ny 4 zao mbola tsy tavavoaka ny tôbila. Ny antony zany tsy azonay mihitsy tsy fantatray le antony tsy matavavoaka le izy ria lahatra be le fifandamina ato mihitsy zany tsy milamina satria zay tena mijaly be zay voyageur matsapa hoe mijaly. Eny amin'iny toerana iny atrany dia velotaraina avokoa ny ankabeazan'ireo olona izay andeha hamonjy ny fodiny any ivelany Antananarivo vokatry ny fiakaran'ny sarandalana amin'izao vanim-potoana izao. Noro fitiavana sy Tahiriny ana raha narinirina no mitatitra ny vaovao. Tafakatra avy roa ny sarandalana miazo ny lalam-pirenena fahafito iny amin'izao. Raha ny sarandalana iazo any Toliary ohatra, raha 5 ariary teo aloha, lasa iray hetsy ariary amin'izao. Mitaraina ireo mpandefa efa miatra manaina ny zava-misy raha ny voalaza. Tena tsy nateo ody dia tsy maintsy manaraka izay ataony zareo. Tamin'ny 9 zao tonga teto, tamin'ny 9 maraina zao tonga. Mbola tsy tavandeha hatreto. Taraina azy zahay foreto miakatsy fe anakoroma zahay io fa te holy zahay mitany misy anay ihany tsy ho maty atoy avao. Fure zao eto raha ihetsy tsy latsaky lamba mialy zahay eto io mialy valoaly le tsy mety rozy fe tsy anao akory zahay fa handeha holy avao zahay fa te holy amin'ny tany misy anay ihany aleo mihina rano miaraka amin'ny babanay mireninay ihany zahay lahy zao zahay eto io zay to fa tapabola matory amin'ny stationnement ao miaraka miaja kelikely toy. Betsaka fety mba hitarainanay fure io miakatsy sarotsy raha ihetsy sy efatsaly fe tsy hanakory zay fa taholy tiatoy tsy misy fianakavianay ka tsy maintsy mandeha moly. Niezaka ny ady varotra atrandreo mpandeha saingy tsy nisy ny vokany. Ny anton'le zany mifainan'le nombre de place n'le tomobile satria tamin'ny voalohany raha ny teny fotoana ny mpitondra zany nanao hoe ny Mazda dia olona 7 no azo entin'ny Mazda dia manao maka autorisation any Andotapenaka. Rehefa tonga teny Andotapenaka nefa re izahay zany naka an'le autorisation le autorisation spéciale le voyageur zany dia hoe tsy ilaina indray zany dia miverina naka ty fasankarana indray ny olona zany. Dia rehefa tonga ty fasankarana indray zany mijery an'le ho anay tompona ndraiky zany dia sahirana mihitsy zay satria tsy hitanay intsony zay arahana na le oentin'le tomobile eto no arahana na satria misy tomobile manao 5 raha mandinika nareo. Reny sprinter reny zany manao 5 nefa ny anay sprinter manao 3 tompoko dia gaga be zay hoe ahoana marina tena programme an'le izy satria lasa le vahoaka majinika zany no metraky an'le izy satria gonfle anay le frais. Bokantrosa tao anatin'ny 7 andro ny fiboana teto andrenivohitra iny mantsy ireo mpitatitra amin'ny zotra nasionaly.
Fa tsy ny eny amin'ny fahasankarana ihany fa misy ihany koa ny toby fiantsonana nasionaly etsy Andotapenaka izay hipoka olona hatrany isan'andro nanomboka tamin'ny alatsinainy lasa teo. Manoloana izay indrindra dia nisy ny fanadihadiana izay nataony nomen'Andriamanitra Misata androany. Raha ny fantatra dia 200 ny isan'ireo fiara izay niainga ho any amin'ny faritra mianavaratra sy miatsinanana ary makandrefana tamin'ity androany ity. Ny andindin'izay eo amin'ny sariny Manora Andriamalala. Ny andro faharoa ahafahana mivezivezy makany amin'ny faritra isika izao. Raha ny fantatra moa dia raha pitso alakamisy ny fahazon-dalana farany. Efa azo atao ihany hoe mizotra am-pilaminana na dia mbola maro azy ireo mahatra vao mangiran-dratsy. Amin'ny 10 mora maraina ka hatramin'ny 12 atoandro ny fetra andraisan'ireo mpandeha izay maniry ny aly eto Antananarivo. Andeha ho any Kadinony Sakay. Kadinony zany lalana amin'ny RM zany, RN. Zany hoe nahita le olona be dehibe zay dia le olona be dehibe ireo tsy tomobile dia nanoka tena zany zay nasional zany mba hitondra andreo zany fa mampalahelo be mijery anazy be dehibe eo nefa tsy misy tomobile. Dia niresaka tao amin'ny ATT zay dia nameny zareo lalana hoe tonga dia mandehanina reo fa tsy iny zany fa menay taratasy nareo dia reo olona reo zany aloha alohan'ny hiditra teto amin'ny gara rotera teto Ambaky dia efa samy nanasa tanana daholo ny tsirairay dia nanasa tanana testy savony dia nitestena tamin'ny test anina reny zany dia zaraina casse-bouche daholo. Dia efa zaraina casse-bouche zareo dia mandeha fa nelanelana zany jaina foana le elanelana 2 metatra dia le zelona moa zany zay tsy nisy zara zany taty ana fa zay zany efa manana zelona teo dia afaka zaraina hoe efa isaky ny hita dia mena zelona tsirairay le olona zany fa tsy dia testa hoe manahoana resaka testa hafanana fotsiny le izy dia zay voyageur hoentinay zany 13 ny tena izy. Misy ireo mpandeha maniry ny ody any amin'ny ray aman-dreniny aloha mandrapahatapitra ny fihibohana ao ihany koa izay hanao ny adidiny. Zay zao mpianatra neto dia andeha hamonjy fodiana satria ny ray aman-dreny any mba voatra be any dia eto lafo be ny entana miakatra daholo vidiny zavatra sady ianao tsy afaka mivoaka dia aleonay mba mamonjy fodiana any mba hafa ihany zany akaiky ray aman-dreny zany androany mihitsy vao départ le hoe ndray ny olona mandeha fa ny tomobile misy dia efa nilahatra teto efa tamin'ny 10 maraina zay dia efa tonga teto dia zao mbola tsy tafiala eto ihany hatramin'izay. Tsy hoe misy antony be firy fa zarara aloha mba misy taxi brosy dia mandeha satria namonjy mariage eto ty. Za zany andeha ho any Tsoromandidy andeha akarazana any aterina any dia ny olona moa zany mba mitaraina dia mangatakata autorisation amin'ny ATT dia andeha ho any. Fa mandidina n'izay fisiany valana retina coronavirus izay hatrany saingy lafim-baovao hafa kosa dia nanomboka omaly ary mitohy androany ny fizarana n'ireo bidon fanasana tanana izay natolotry ny antoko tiako Madagasikara ho an'ireo fokontany jiaby ato anatin'ny Antananarivo renivohitra. Ny ho an'ny teny Analamahitsy sy ny mandidina iny dia nirotsaka an-tsehatra ny solombavambahoaka voafidy teny antoerana nanao n'izany fizarana izany. Ny andindin'izay eo amin'ny sary ny Manora Andriamalala. Bidon 3 isaky ny fokontany niaraka tamin'ny savony ny fitaovana nampanantenainy ny filoha nasionaly ny antoko tim fa omenan'ny mponina mba hanampy azy ireo amin'izao ady amin'ny coronavirus izao. Ny talata 7 Aprily ihany dia nanomboka ny fizarana ny solombavambahoaka tao amin'ny boriboritany fahadimy sy ny mpikatroka tim teny antoerana. Na tsy eo amin'ny fitondrana aza ny antoko tiako Madagasikara dia mahatsiaro manana adidy antony mahatonga anay aty amin'ny fokontany Ivandro zao izahay raha avy any ihany koa tany amin'ny fokotany ambody voanjo tany tsy inona akory ny ataonay ihany fa mizara mitsinjara an'ireo bidon izay misy robinet miaraka amin'ny savony ary mitaiza mampianatra an'ireo olona manazatra an'ireo olona ireo amin'ny tokony hanasana tanana araka izay tratra mba hisoroantsika ny fiparitahany sy ny fianaky ny tsy mokaretina Covid-19 zany na le atao hoe coronavirus. Araka ny teniko tena tsy eto amin'ny fitondrana raha ny tena dia miezaka mandray anjara mitaiza sy mifampitaiza manampy ny vahoaka. Vao tafapetraka sy natolotra ireo fitaovana ireo tsy niandry ela ny mponina tao amin'ny manodidina fa avy hatrany dia nanasa tanana nampiasa ilay bidon sy ny savony.
Profo izany fa zava-dehibe ho azy ireo ny fisian'ny fampitaovana tahaka izao. Ilaina aloha izy raha amin'izao aretina izao satria mila manasa tanana isaky mihetsika amin'ny aretina coronavirus dia arovana ny ainao sy ny fianakavianao. Ilaina ilay zavatra ohatran'izao satria tsy na fanadiovana ny tanana izany dia sady fiarovana amin'ilay aretina ihany koa ilay izy dia ilaina ilay manasa tanana. Natao ho an'ny sarambabem-bahoaka ny fitaovana fanasana tanana izay zarain'ny tima isam-pokotany tsy hanavahana rehana politika fa ny mahasony rehetra ny tanjony. Eny fa na dia mifanohitra amin'izany aza no miseho amin'ny fizarana ny fanampiana avy amin'ny fitondram-panjakana ho an'ny olona marefo. Saika vao ilika hatrany mantsy ireo olona izay tsy mitovy firehana amin'ny fitondrana ankehitriny mandritra io fizarana io. Soatana fotony le anarana nefa tsy hita le izy lasa zay menomenony alefaso Airtel Money alefaso Orange Money nefa tsy hita le izy lasa kitsanatsan le izy dia misy hoan'le mahantra dia avakavahana le olona mba mandinihy anao président ianao fantako ianao ty an'le fitiavana ka ohatra le namanao reo tena fitiavana marina le fa tsy fitiavana pikely. Rarotina koa ny fotoana ionana aminareo mpanao gazety hitondrana ny fitaraina ny vahoaka tsy mba misitraka tsy afaka misitraka zany fanampiana ny men'ny fitondrana fohy be zany ireo le tsy miaraka tsy mitovy loko amin'ny lokon'ny politika ny fitondrana. Itoy ny fitetezana fokotany anolorana ireo fitaovana fanasana tanana ireo eny amin'ny boriboritany fahadimy. Tsy iandry ela koa fa ho avy ny anjarany boriboritany hafa eto Antananarivo renivohitra. Fa vaovao manodidina an'izay fisian'ny valanaretina maneran-tany izay hatrany vaovao mampalahelo any avy any Belgique. Izy no François Rasoamaro izay mpitsabo mpanampy na infirmière any Benelux any Belgique. Teratany malagasy izy ary nodimandry vokatry ny Covid-19. Pitahiry vola ao amin'ny fikambanan'ny mpikabary malagasy ao Benelux mo any Belgique izy. 27 taona i Françoise Soamaro nanambady ary nananjanaka iray. Raha ny fantatra dia tokony ho 50 taona amin'ny 12 aprily avy izao izy saingy izao nindosiny fahafatesana vokatry ny valanaretina coronavirus izao. Vaovao amin'izay lafiny maneran-tany izay hatrany ako ny coronavirus any amin'ireo firenena matanjaka toa ny Frantsa sy États-Unis no andesiny asin'Andriamalala aminao atao anatin'ny vaovao sy maresaka maneran-tany eo amin'ny rindran-tsariny Toky Ramarolahy. Navesatra ny atotan'isan'ny voaka nanomboka omaly any États-Unis sy la Frantsa amin'ny isan'ny olona namony eny noho ny raha ho an'ny la Frantsa manokana ao anatin'ny monja arivo mahery namony eny mahatratra 3 alina ireo nahiditra hopitaly satria ao anatin'ny 420 ora dia 5,700 ireo tsy maintsy nampidirina hopitaly. Iraika amby 307 ireo any anatin'ny sampana famelomanaina izany hoe ireo ahina mafy ny ainy izy ireo. Any États-Unis kosa dia mbola mafy noho izany satria tafiakatra roa namony ainy any an-toerana ao anatin'ny iray andro. Omaly dia namoaka ny heviny tao anatin'ny Twitter ny filoha Donald Trump ary nanakena mafy ny fomba fiasan'ny OMS amin'ny fepetra izay nasaina noraisin'ny États-Unis mialohan'izao areti-mandoza tonga any États-Unis izao. Mifarinatra ihany koa ny fotoanantsika tamin'ity androany ity. Mankasitraka anao nanaraka ny vaovao teto amin'ny MBS hatramin'ny farany. Mametraka ny veloma mandrapitafa ho amintsika jiaby ary tompoko lasy tompoko vavy. Veloma tompoko.